De faly miarabantsika mpanaraka ny fandarana dinika indray isa-tokantrano zany amin'ny alalan'ny onjam-peona fahita lavitra na ihany koa amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera isan-karazany amin'ny internet. Rahandreo mamizafy iny asya no vahintsika atao anatin'ity fandarana ity mpamakafaka ara-politika sy ara-toekarena ny tenany satria fiofanana nataony teny amin'ny université géographe ny lehilahy. De faly miarabanao rahandreo mamizafy tonga somatsara indray tao fandarana dinika. Faly miarabanao Ngazoela tompony andraikitry ny fandarana de faly miaraba ny mpanaraka ny fandarana dinika eto amin'ny fahitalavitra MBS na ny toerana na ny ivelany nareo ny anaty tambazotra sirasira rehetrarehetra dia mameriny ihany koa ny firabanantsika rehetrarehetra tratry ny fetin'ny Pentecote zay nirotsan'ny fanahy masina de lay fanahy masina nirotsaka tamintsika rehetrarehetra mba hitondra sosy tsara indrindra ho an'ny isam-batan'olona ary ho an'ny firenena malagasy. Somary ny safotofoto amin'ny ankapobeny raha-pirenena tatato rahandre mamizafy ny asa zay no antony nanasana anao tamin'ity fandarana ity satria makafaka an'izay tontolo politika amin'ny ankapobeny zay tsika hijery kely ihany koa ny resaka toekarena satria mikirosofana ihany koa ny tontolon'ny toekarena mbola tsy nisy fotoana angamba hoe nasahirana ny maro anisa amin'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoan'izao. Inona raha fahitanao anazy ny antony hoe tena mahatonga ny fikatsoana amin'ny ankapobeny io resaka politika aloha angamba ny resantsika satria tena efa mandeha sady ny adihevitra tena efa anatin'ny adihevitra mikasika ny fifidianantsika zao efa adihevitra mikasika ny RCC adihevitra mikasika ny CENI aiza ho aiza ny tokony lalana izorantsika mikasika an'izay rahandre mamizafy. Tena misafotofotokoa aloha ny raha politika eto Madagasikara io lalàna zay ihany rehefa tsy ajainao ny lalàna dia misaviritaka daholo rehefa misy lalàna tsy ajaina zany na raha politika io na raha-toekarena de misafotofoto ny fitantanam-pirenena. Lazaiko tsotra mihitsy ny lazako azy ny olona anankiray rehefa nanonga-panjakana de tsy mandrara azy lalam-pandroenana zany na efa avy nanonga-panjakana izy de tafaverina fitondrana de tsy mandrara azy lalam-pandroenana zany tsisy raha iny zay demokrasia zany fa zay saim-patany asy mahafinaritra ny sainy no ataony de zay manjoantsika io satria olona efa potsisy tange no nirosaka folona repoblika de mbola nisy doublon koa tao anatiny tao de tsisy raha iny zay lalam-pandroenana any ka rehefa lalam-pandroenana no vohitsakitsaka dia misavitaka ambony ambany daholo fitantanam-pirenena miteny mahitsy an'izany satria zao tsy ny mpanohitra no nanao ny lalam-pandroenana io fa ny mpitondra kehitriny fa izy manitsakitsaka azy zareo raha ohatra amin'izany mibaribary azy arengezan'irina ny fametrahana gouvernoura lehibe ny faritra fandikana lalam-pandroenana tsotra sy mahitsy ange zany tadidiko tamin'ny tetezamita iny dia nisy lalàna zay nentina tao amin'ny congrès ny tetezamita sy ny teny amin'ny sénat tamin'izany CST hoe raha tsy mirotsaka raha mirotsaka ny filon'ny tetezamita de izy misolo azy io lalàna io voatoka tao permanent CT tamin'izany de efa niteny ny tompony andraikitra tao hoe mandika lalam-pandroenana ity ary tsy mahametratra anazy niteny anazy fa ny filohan'ny assemblée nationale amin'izao fotoan'izao raha mato Kristina Razanamaso nitondra ny lalàna io tao zay magistrat sady misy ny fitsarana fa de tena fandikana tsotra lalam-pandroenana ary zahako raha miteny an'izany hoe mandika lalam-pandroenana zany de lazaiko mahitsy hoe ino raha mato filohan'ny assemblée nationale io zay olon'ny fitondrana mpanjakana tamin'izany sy hatramin'izao io no nandika voalohany nitondra lalàna mandika voalohany lalam-pandroenana de izy mandraky ty ny androany io mitohy angely izy ka tsy mahagaga raha misavitaka tsy voatra tsony demokrasia miempitrany amin'ny larana fahafiry zany zao no Madagasikara ny resaka demokrasia tsy voatra ny demokrasia napetraka ao anatin'le lalam-pandroenana hoe zay lehibe ny vondrona toko maro anisany nazo isa be indrindra tamin'ny fidianana no lehibe ny antoko-panohitra mandraky ty ny androany misy lalàna izareo ihany ange nanao izareo ihany nametraka tao anatin'ny lalam-pandroenana toerany toko-panohitra tsy mbola nisy lalam-pandroenana nisy toerany toko-panohitra teto Madagasikara raha tsy ty lalam-pandroenana 4e république ty izareo ihany ange nanao anazy tao de tamin'ny andro ny tetezamita izareo ihany ange nanao ny lalàna mifeny toko-panohitra de novainy hoe loi Brunel izy fa nga misy décret fampiarana an'iny mandraka ty ny androany tsisy ane fandikan-dalàna daholo ange zany fandikan-dalàna zany ary zako mitsotra misy ny teneniko hoe mety misy fatahorana olona koa tao anatin'ilay satria tamin'le fidianana voalohany ny fidianana voalohany nisy teto amin'ity 4e république ty de nieritreritra izy fa ho mpanohitra zareo zay ny tao anaty lohany hoe io any miverina foana président Marc Ravalomanana ny fitondram-panjakana izy misy fidianana zany de tonga de nanao lalàna izy zany ho an'ny tenany kakanjo tsy izy ny tonga tao fa ngiara-janora mampianana
de am'izao fotoana zao izy no eo de tsy ampiarina ingely izy ka fantika an-dalàna daholo inge zany rehefa misy lalàna ny lalàna tompo de natao ampiarina amin'ny andininy ray manontolo fa tsy ny anankiray ihany fa raha vao tsy tapatapahanao any izy metimety aminao de mandika lalàna ianao zany ka zay no mahatonga an'io ary zasa ny teny an'izay mihitsy hoe aza manana tena mihitsy sika vahoaka malagasy hoe misy olona efa nanonga-panjakana ka eritretra hoe anaja lalam-pandroenana iny de anaja demokrasia liberaly zany iny de anaja ny rafitra tanatotry fitantanam-panjakana fa am'izao fotoana zao ny olom-boaty ndrengeny lasa misonteran'olom-boafidy i gouverneur io ange tokony olom-boafidy angeny hoe folom-boaty ndreo de izy gouverneur angeny mibaiko lavabe le izy lavabe fantika an-dalàna ange ny lalàna ange de miteny hoe 20 andro tao arina namoana ny voka-pifidianana maire ka raha misy averina no averina fidianana fa misy commune 420 ange hatramin'izao tsy misy be ny tanàna sady tsy misy ohatra am'izany Moramanga lazaiko mihitsy moa nivoaka Moramanga ny Moramanga maire lany daty no ao de olo efa lany daty zany isinao mitantanjafatra de manahoana ny lalàna ange de miteny fa ny fifidianana voalohany sénateur ihany tamin'ny première législature na sénateur en 4e république ihany no azo atao raha ohatra ka tsy feno ny grands électeurs fa itsika efa 2e législature tsy feno angely izy satria nisy maire 420 tsisy nisy conseiller tsy fantatro firy nisany tsisy fa nataony ihany angely izy fandika an-dalàna daholo ange zany ka rehefa mandika lalàna ohatra zany de mito io ary ny vokatry ny fandika an-dalàna be deaibe de metraika any fiarahamonina sy ny resaka toe-karena menjerany foana io satria tsika ny mpiara-monina antoko amitsika ingeny bailleur de fonds mijery akaiky an'io isanandro ze izy tsy ame volanao olona mandika lalàna komeny vola amin'ny aona de hoy tsika sahirana zao takino hoe nanahoana moa ny nampiasana ny ty fond tamin'ny covid tsy hoe nanahoana iny tsika namonjy fiviranatany glace ko ny filohan'ny république de nangataka hoe mba omena le 100 millions de dollars amin'ny resaka environnement sa 400 millions iny fa mandraka ty androany efa nareo nareo hoe fa nahazo an'iny Madagasikara de nanaovana oera be rehefa avy tany Washington le tamin'le droit de tirage spéciaux ny tsika ny 400 millions de dollars angambany iny fa ny olona nge miakatra any amin'ny ny Egypte ny 5 milliards fa efa nisy ve iny reny inge tsy omeny anao raha tsy manana projet ngeza be anao fanaraka amin'iny hatram'izao nga misy de eto tsika eny ary za tena mietreta hoe fa etan fahity misy atsika an'io tsy voaloha daholo rehetrarehetra io ary de magagana fa raha tsy diso tapitra amin'ny farany volana juin ty zao ny 2e session ny assemblée nationale io manompoka amin'ny à partir 15 juin reo fa samy andeha ny toerana misy ana zany resaka 26 juin fa mbola tsy narea hoe fa tonga amin'ny assemblée nationale ny LFR loi de finances rectificative sa tsy isy ndray sa ataoko maikamaika andray le izy de tsy afaka mandinika le député hoe tonga de tsangano ny tanàna ohatry zany nge nitonana le firenena eto zay foana aloha zatra de io mikorosy fana vo maly hitako ny rapport amin'ny banque mondiale mikasika ny pauvreté niakatra raiky amby 20% ny voaka malagasy no any ambany seuil de pauvreté zany hoe mahantra fa diranovana izay projection iny nataon'ny banque mondiale iny fa raha tena dinianao sy andananao jerevanao sur terrain io tena mietrehitra hoe ny 90% io mandana any ambanivohitra nefa hitanareo zany fantrana zany tena mahantra velona ny olona vokatry ny insécurité itsy fandripahalemana io miteraka fantrana fa diranovana ny olona eto nyrenivohitra moa ny renivohitra rehetrarehetra de tena niakatra koa moa zao hoe taloha izy $2 $10 zany hoe tsy manana $10 isanandro zany ianao de mahantra de zao niakatra raha tsy diso ako $20 le izy manodidina ny any amin'ny 2,2 ariary zany de firy isan-jato gasy kay ny manana vola 2,2 isanandro ampiasainy isanandro tsy olona ray nefa fa tsy hoe fianakaviana fa olona ray zany hoe raha misy fianakaviana 10 zany izy eo zany zanany telo izy mivady tokony manana otrinina zany izy farafakena zany izy manana any amin'ny 9 ariary isanandro de iza ny fianakaviana gasy manana an'zany tsisy any 90% ny gasy mahantra mety tonga anatanteraka voandroany ako nahitako ny rapport ny banque mondiale tena mamely ny fitondram-panjakana malagasy mihitsy hoe ny tany fampiteny fampianarana efa 100 nefa ny tany afrikanina farany mahantra enina faingo 700 io fa ny tsika eny efa 100 zany hoe mikorosy fana daholo hatramin'ny fampianarana de io ny université mpanjakana io de fitokonana lava ny mpianatra ny boursa anaovana expérience ny famezana boursa mpianatra ny mpandrarano tokona lava de potika tanteraka le firenena
potika le firenena tsy fantatro tsony hoe oentina makaizy ty fireneny ty aloha fa tena mamperitreritra ny vahoaka malagasy rehetrarehetra zany indrindra fa itsika mba nomen'Andriamanitra fahafahana nianatra sahia amy teny milaza hoe tena tsy mety tsony kosa ty enareo université eny miteneny nareo fa aza mitokona fotsiny mitaky an'le autonomie de l'université tsy ampy zay raha omena autonomie ny université de mitondra makaiza amty fireneny ty rehefa aveo fa tokony miteny mitsangana koa ianareo hoe tena tsisy tsony mihitsiny ny tantanana an'ty fireneny ty de zao misaviritaka ambony ambany rey ny olona eto Antananarivo rehefa nanjaka ny alatra maso ny masona olona varira tany amin'ny faritra atsimo tany sy ny dalomo efa tsy resahana tsony de io ndray le hoe misy maka tanora tovovavy eto Antananarivo de tsy fantatra tsony hoe vaovao teo zao de hoe nisy nanary teny kaikina ambopo tany de misy nandefa anaty Facebook any hoe misy sarina soratra ohatrany veny tanan'le olona de natao inona zany reny de reny ange miteraka korotana de tsy korotana rehefa mikorotana ny saina de mikorotana koa ny asa fivelomana de mikorotana daholo satria mikambakambana any io de mikorotana ho azy le firenena de iza zany manao an'ireny ary izy magaga rehefa zanaka député tratratany de taitra am'izay ve le fanjakana fa io ange tsy vao maly sy fakomaly efa tapabolana mahery anka am'izay nisy an'io fa nangina tany izy de mivory de eto Antananarivo manao an'le acte de eto Antananarivo feno zandary polisy tafika fa mbola tsy hita hatram'izao no nanao azy rehefa mafanafana ny raha politika ny azo elona de zao zavatra mba tsapako sy remarque hitako misy karazana zavatra foana mitranga io ifangalarana le olona sasa mitendra ndray hoe sao de mba atao zay averdian le olona diversion moa no fiazana raha za manokana de zay fitondroko an'io diversion io satria tany amin'ny faraparan-taona 20 rehefa mafy fitakina hoe mila manao démocratie tsika teto Madagasikara taorina fanambaran'le déclaration de Gaulle tany France nanomboka teo nge nialatra taolapaty hoe fa mandraky ny androany misy mahafantatra aveo hoe nalefa nakaizaka le taolapaty de izaka iny mividiny izy io fa de vaky fasana rano tapotanety any mandraky ny androany nalaza teto nge le hoe misy makara de nefa rano hoe seka avany an-danitra rehefa nafanafana ny raha politika tsy haiko tamin'ny taona firy iny nanaovany sary irakahira mihitsy tam'izay hoe tsy Antananarivo latsony ty fa Antananarivo salosana tsy fantatro zay votsilohany de io koa nitranga ndray ty ray ty hoe le voamasona varirana laina zany natao inona tsy hay hoe natao inony hatram'izao tsisy ankety spécialisé za mitady indreny ty indray ny fakana tanora mitebiteby ny ray aman-dreny tsy zavatra tsy ny mpianatra zany tsy ndeha anatra tsony de makaiza zany io de io zao rehefa aveo de efa ataona fanadiadina fany de tsita ohatrany hoe natao fanadiadina tamin'ny volamenana lasa tany Afrique du Sud fa hitanao ngany toy iny natao fanadiadina tamin'ny volamena lasa tatsy Comore tany Seychelles fa hitanao ngany toy iny tsy tange zay toy iny fa any de mangina ka rehefa zavatra any de mangina tsisy toy iny de amiko any anatin'ny fanjakana zany manao azy fa raha ohatra ka tsy anatin'ny fanjakana manao azy de hitany toy iny io ary hitany io fa rehefa zavatra misy fanadiadina de tsy hainao tsony zay nefa raha an'iny hoe nandeha nakaizy iny de maitsy be zay maitsy be am'teny zany hoe any anatin'ny fanjakana any zany any manao an'le acte de sarotsaroana any io fa raha ohatra olona privé tsotra tany manao an'io tsy moatra ny herinandro de tratra de hitatsika eto moa hoe ho tratra ve sa tsy ho tratra ilay mpakakerin'ny tanora ty de miandrotsika iny efa nivorony ny mpitandro filaminana ny tariny premier ministre angamba nitako faran'izay de andrasatsika zany engane mba ho hitany manao azy de olazany amin'ny vahoaka hoe tiany manao azy de atao inona le zavatra inona ary atao inona le tanora atao inona le tanora de satria zany mbola fantanina mipetraka satria le tanora zany zao fa misy tavaverana de marararasaina de misy ohatrany hoe aveny amin'ny tanana de nampidiriny hôpitaly de hatram'izao koa aloha zany mbola tsy nareko koa hoe inona tamin'le tanora iny nalaina raha ve izy iny sa nefa ozy misy ny fahasalamana hoe anaovana fanadiadina lalina karazana analisy sainina mihitsy fa hatram'izao aloha mbola tsy narea zatro zany nge tokony avoaka ho fatabahoaky hoe le olona nalaina tompo de nalaina ve nitaovana sa nalaina ny rano sa natao inona izy iny de samy miandro zany tsika aniko de zaho tena mieritreritra hoe any de tsy tanoko io fa mangina any io ka rehefa any de tsy hita sy mangina de mieritrereta fa any ambony any zay tokony andraikitra amin'iny de miverina am'le resaka hoe diversion le de virinany io
Tena manahirana ny raha raiky Madagasikara misy fotofoto tanteraka mihitsy ny raha ny rapport amin'ny banque mondiale nge miresaka toe-karena de mazava be mampalahelo zany a hoe raha izao no mitohy izao fitantanana zao no mitohy de afaka 3-7 taona zay isika vao mitovy amin'ny niveau-ny économie sy niveau de vie-ny rwandais tamin'ny 2019 tena eritrereto zany hoe raha zao fitantanana zao zany mitohy de ny ankizy teraka am'ty taona ty zany efa 3-7 taona vao mitovy fari-piainana sy économie ny Rwanda isika eny mbola Rwanda tamin'ny 2019 koa ahoana ny ekena zany kosa fireneny raha manana ty a firenena imbonina ny ty a fa tsy any mpitondra rery a tsy azo ekena zany ohatran'zany ary zako tena miteny ny ty mihitsy ny mpitondra manomboka amin'ny segondra nanaovany firenenanana manomboka amin'ny segondra nanaovana passation raha nyteny reny izy dia didin'ny lalam-panorenana sy ze lalàna rehetrarehetra misy eto Madagasikara ampandrosany ty fireneny ty ampilamina ny ty fireneny ty didiny hoa tsy maintsy zany obligation zany fa tsy devoir tsy maintsy ka rehefa tsy mahavita an'izay izy de inona de mandika lalàna zany izay mpitondra rehetrarehetra zany tsy mahavita ny andraikitra ny men'ny lalam-panorenana io azy na mpitondra izy ka hatrany amin'ny mera sy ny namany de mandika lalàna izy zany ny dikany ka ny olona mandika lalàna atao inona tokosazina na esorona teo ka ny mpitondra kehitriny tsy vitany ny andraikitra mena azy tena marina tsy vitany satria ampandrosa Madagasikara ny firenenana nataony anaja ohatra ny anak'Andriamaso ny lalam-panorenana sy ny lalàna rehetrarehetra firenenana nataony fa vitany velo izy fa lazaiko teo mandika lalam-panorenana nge zany mametraka gouverneur zany voamaly zao voamaly iny hoe nanao finianianana ny directeur général ny hoe fa fikarohana ny vola nisy nangalatra adiniko le anarany le teny am'teny frantsay zay ny anarany de nanao finianianana recouvrement des avoirs illicites recouvrement des avoirs illicites de nanomboka tamin'ny segonda nanaovan'ny finianianana zany iny olona iny tompona andraikitra feno izy ary tokony hitany daholo efa namoaka nge le remin'ny intégrité hoe efa mahatratra ny 111 milliards ny vola tsy hita voadikodina teto Madagasikara fa nagaga de zao zareo le totalin'le vola fa iza zany nanao an'izy fa manina tsy tenenina hoe tisy ty angeny nangalatra an'io hoe zay nge manahiry rehefa niteneniko teto tya rehefa nisy korotana ny bourse mpianatra de le nafaty olona mpianatra tany Tomasiny iny hoe ty fidantrana vofeo sy sasany de niteny nge premier ministre hoe misy détournement na milliard ao amin'ny université ao fa za mandraky ty ny androany efa 2 taona lasiny zay tatelo taona mbola tsy naria hoe izy atao amin'ny université le nanao détournement nitenen'ny premier ministre ary nosamborony de nigadraina sa efa narenareo sa tsy narea teto niteneniko zany hoe ka matoa andriamatoa premier ministre tsy samboronareo lay nanao le détournement amina milliard ao anatin'ny université eo de nareo koa zany anisany ao fa raha tsy anisany ao anareo efa samboronareo le izy ka zavatra ohatran'zany nge misy eto de gagy ianao hoe fa ahoana moa zany zavatra zany za nahita an'iny 111 milliards no vola voadikodina de le vola totalim-bola fantatra fa le olona nanao azy tsy haiko tsy fantatra de ahoana moa tsy afantarana zany tokony fantatra nge zany fa maninona tsy samborona maninona tsy gadraina fa ingia Béar Marcelin zay nanao faneho-kevitra tanaty Facebook no gadra 5 taona iza moa ty Beriza nanao faneho-kevitra anaty Facebook no voagadra 470 volana fa le manodikodina ary miteraka fampotehany toe-karena ny fanodikodinam-bola rehefa be loatra ny fanodikodinam-bola de tsy mandeha amin'izy zany aloha fitantanana ara-toe-karena rehefa tsy mandeha amin'izy fitantanana ara-toe-karena de metraka any amin'ny social iny de tsika mako mieritreritra ndray tsika hoe social ny atao alohan'ny toe-karena any toe-karena alohany tsy afaka manao ninona any amin'ny social ianao ara vao tsy mandeha ny toe-karena anao satria ny toe-karena ny miantoka any social ka le toe-karena anao tsy mandeko de inona ny social ataonao eo izao zao mana daholo ny piasa fa hoe ahoana moa ty fampisondrotana karaha am'ty voamaly nahita hoe kay mbola tsy décret d'application akory le izy ho an'ny fanjakana zany tsy haiko raha nyray fisondrotana zany piasa-panjakana am'ty volana juin ty na ahoana fa ny any amin'ny privé le hoe analana 3 alina isam-bolana de mazaka an'zany ve ny privé de rehefa tsy zakany zany fa tsy maintsy terery izy de tsy maintsy anala piasa zany izy
le io ny jirama mbola manao ny ataony tsy fantatro ntsony fa tamin'ny fakomaly teny aminay teny vato teny manomboka tamin'ny folo maraina tapaka ny jiro jusqu'à ny valo alina de anao zany mantay fa mihinony ty de ny ariva fampiresaresaka de zay mahafata nisy zavatra simba ho ny tany akaiky ny base tany de zay ny namboarina fa nafelantsiny aza tsisy tena tsy fahalalam-pomba mihitsy zany mintsitra tsy nisy jiro tsy fahalalam-pomba mihitsy zany hoe mba farafaratsy mba niteny tompona andraikitra ny jirama jirama misy sampana serasera farafaratsiny mba nalefa ny tanaty radio fa nga mandovola moa izy raha mandefa zany amina radio privé to Madagasikara teo tany be dehibe na nalefa tanaty Facebook zany hitan'ny olona hoe misy an'izao ange nitapaka mahatonga any ireo olona fa tsisy tena amiko zany tena tsy fahalalam-pomba mihitsy tany Japon na tadiditsika fa natapaka roapolo minitra ny jiro de niondrika ny alatsiny nandritra roapolo minitra misy ny énergie tany Japon fa eto amintsika any mandeha daoara fotsiny ihany ny rehetrarehetra tsy hainao tsony inona ny marina de inona ny diso amin'ity raharam-pireneny ity mazava fa misy fifandraisana am'le resaka politika daholo araka fanazavana toy zay Randriamandrasafy Asy amin'ny herintaona hiditra fifidianantsika ny aty amin'ny antoko-panohitra moa miteny foana amin'ny alalan'ny fifidianana no akana ny fahefana mizotra araka ny tokony ho izy ve ny fandalana ny am'izay fifidianana zay raha mifahitanao anazy raha tsy mizotra araka ny tokony ho izy inona sina ny hoe fepetra tokony mbola ho raisina mba hampizotra le fifidianana araka ny tokony ho izy amin'ny taona 2024 hatramin'izao aloha tsy mizotra araka ny tokony ho izy le izy ohatra ny liste électorale refonte totale la liste électorale ngeny lazainy lalàna isaky ny folo taona arefa ao anatiny tsika anio fifa misy an'izany ve ihany tsy an'izany ihany tsy an'izany ihany tsy fantatra hoe ho vita ve zany le fidianana sa tsy vita sa mba hadio ve le fidianana sa tsy hadio ny fanjakana rehefa izy no manao ny redinimisation ny antokony de malalaka izy mandeha manapaka lalana irany tapotanety tany Majunga tany de Gaucheres tany Ambatondrazaka fa rehefa ny tokopanohitra indrindra ny tokopanohitra ny timma miaraka amin'ny folo marakara valomanana de sakasakanana anaovana ny rehetrarehetra io ka demokrasia ny akay ny anjary am'izany za tena matahotra fa raha izao lalana izy roatsika izao ny mitranga tsy miova de mbola ho krizy lavitra ho mafy lavitra noho ny tamin'ny 2002 ny tranga eto ary ifamono eto tsikany mifamono eto dikan'izany mila mandray fepetra meloha anisan'ny lalana tongavana am'izany ny fikanandoham-pirenena za tsy miteny mihitsy eto androany hoe ny ACC sy ny CNI any mpitondra fanjakana zay ny napetraky ny lalàna aloha zany napetraky ny lalàna de izy ny manendrinendry an'ireo ao anatin'ny lalàna tsy misy miteny mihitsy hoe ny mpanohitra koa de afaka manendry membre-CNI sy ny ACC tsy an'izany ihany fa ny mpitondra fanjakana mandazoa an'izany sy ny fikambanana tsaikotsako any fa raha iforman'io alohany de mampanahy ihany kanefany raha ohatra ka mazava ny lisym-pifidianana malalaka ny tsirairay manao fampaelezakevitra na inona ataon'ny CNI izay mipetraka eo na inona ataon'ny ACC izay mipetraka eo ny alabato tompo raha voamoatra ny 200 tsy mino atavavoaka tsy tavavoaka an'izany io ary asoroana tsara io fa raha ny lalàna fe am'izao fotoana zao sy ho atsojay rehetrarehetra io de io no entina any amin'ny fifidianana aloha de tsisy zavatra manjary eto ary za manahy fa angamba raha io zavatra iny to de mety tsy ametra-pialana akory ny filohan'ny republika amin'le hoe enim-bolana sahiny sa telo volana meloha fifidianana iny ka izy ange mandika lalàna io kosahany ange manao an'izany zany hoe mety ho saha izy tsy hanao démission mety hanao izy ka mety hanao izy fidonga eo izy zavatra ohatr'izany zany mila eritreretina lavitra be daholo de raha ohatra tsika ka tsy manao fifidianana araky ny tena resaka demokrasia mazava ho de manahy fa miteraka korotana be io ary ny vahoaka malagasy rehefa ny safidiny kosa aloha ny kitikitianao de tsy maintsy mitrotry izy fa efa manomboka tsy zakatsony le raha fiainana am'izao fotoana zao ka raha mbola ny mpitondra kehitriny mbola mena mandafa roa tompoko raha latsaky ny fitosanjato ny tany amin'ny moins 7% ny arakarena fa be de raha mbola mena mandafa androny reo de lasaka moins 14% ndray zany de ny fanoerana moa efa mamerimberina an'izay foana ihany ko Randriamandrasafy Asy hoe tokony hisy le fikaonandoam-pirenena hatreto
tsy mbola misy valiteny hitataratra mihitsy iny avy any amin'ny tompony fitondrana ny mpitondra amin'ny ankapobeny hoe irosany am'izay ve tsika sa tsy irosany am'izay inona mety efa roatrany tamin'ny 1991 ve ty raha ty sa inona ny mety efa raha ty ohatra hoe tsy isy io fifampenoana io nisy fiaonana nataon'ny team mazokony tamin'ny fikambanana fiamma tamin'ny herinandro lasa iny de anisan'ny nanontaniako io hoe mitovitovy amin'ny raharaha politika tamin'ny taona raiky amby 90 ange misy antsika an'io ny mpanohitra tamin'izany nangataka ny anao fikaonan-doam-pirenena niaraka tamin'ny FFK manalaza be zany fa ny mpitondra tamin'izany tsy niteny tsy nivolana ary tsy namaly mihitsy fa navelany tao fa nefa rany anidina tany an-dalambe tany nefa rany efa voongana tao le mpitondra vao natao le fikaonan-doam-pirenena zay mbola niteraka faty olona ndray teresonerana ny 31 mars 1992 ka raha io zavatra am'izao fotoana zao de tsy hanao an'izany reo hoe za tena mino an'izany raha ny mpanohitra iandry ny tokony fitondrana anao fikaonan-doam-pirenena zany tsy hanao an'izany ireo fa tonga de ataovy manoro daty zady eto de manoro hevitra efa mifampanantona ihany ianareo maromaro zay niona tamin'ny Filomar Karavalimana zay lehibe ny mpanohitra tonga de mijereva nareo toerana sy daty anaovana an'io ataovy rehefa vita iny aseho io fantatry ny voaka malagasy ny tapaka atao sy ny mpiara-monanto-kiraisam-pirenena de hitatsika eo raha anao ny fanjakana satria anao fa rehefa tsy anao izy anao fomba ampiarana an'le zavatra tapaka de rehefa tsy anao izy de atsondra ny vahoakako ny vahoaka nge ny tompon'ny fahefana sy ny teny farany fa tsy ny mpitondra am'zahatra ohatr' zany am'zahatra ohatr' zany ny vahoaka ny tompon'ny teny farany fa tsy ny mpitondra ka rehefa miantso fikaonan-doam-pirenena ka rehefa manao ny mpanohitra de tsy manao izy de amena mivoaka am'izay ty izy fa nataonay reto le zavatra tapaka atao fa retsy mitombo fotsiny tokony tanterahana de tokony tanterahany ty de asehoan'ny voaka sy ny mpiara-monantoka fa hito amitsika nge maminatra nge mieritreritra an'izany hoe fidy filohan'ny république anao de mbola ny banque mondiale sy ny PNUD sy ny Union européenne na mamatsy vola tsara ihany aloha izy mamatsy vola mba hitsikiliovana hoe inona ny ataonareo mba mangarahara sa tsy madinina ataonareo fa amin'ny lafiny anankiray mahamenatra mieritreritra an'izany ny fiandriana-pirenena ny fiandriana-pirenena zany tsy misy fa fidy filohan'ny république anao ary mbola olona riny mamatsy vola de inona moa zany ianao de aza mieritreritra hoe andeha angataka ny iakany Ilze parsako ny fidy filoham-pirenena anao aza mbola piny frantsay anao vao mavita an'izy ko ny Ilze pars andeha alainao amin'iny mazava be ny teny ny anahy tonga de lefako atao zay tokana taloha koa nahita mako ny tamin'ny gazety tamin'ny herinandro lasa iny hoe aorinan'ny fividianana sy fomba-bahoaka ny Fransa hony de iverina fampidinina ndray ny akanany Ilze pars de zany me tsy ohatra antsika eto Madagasikara tompoko ny filoha frantsay tsy te andany vola faminy izy hoe andeha tsangatsangana nantanantany teneny hoe ici c'est la France efa filohan'ny république nge ny teny ici c'est la France langage diplomatique zany raha dika amin'ny teny tsotra sy mahitsy zany de hoe tany frantsay ty fa zay ataonareo any ataonareo fa tsy sirarainay an'zany eo de mandany andro zany ianao mandeha négocier an'io any mandany andro fa io rapport de force io tsy resaka ratafika fotsiny ny rapport de force fa resaka ara-toekarena raha ratafika tsy manana tafika i Maurice fa naninona nomen'ny anglisy anazy ny il Rodrigue satria efa matsapa ny anglisy hoe raha menany Mauricianiny ty de hainy ny tantanany ty fa tsy simby ty fa raha izitsika zao ve zany menany Ilze pars io ko tsy afaka hery taony nareo volona de lafo io fa maninona tokony mampieritreritra nge maninona fantatra nge io fa misy amina milliard de baril ny gaz eo anatiny ao fa maninona tsy mbola trandrany frantsay satria fantatry ny frantsay nge io fa ny gasy nataon'ny réserve parc national sa réserve national ngely izy fantany zany io any gasy io any malagasy io fa raha nomena ny malagasy io am'izao fotoana izao io any am'tsizy koa io lasa any am'tsizy io mety tonga io de lasa ny arabo satria ny arabo enjana berana andeha nitady pétrole de toizako makany le izy satria manahirana mihitsy mako ny raharam-pirenena eto amitsika neto nandeha tany Dubai ny filohan'ny république de hoe izy moa tsy fantatro za tsy mahafantatra hoe fa tonga eto sy la sa mbola tsy eto za tsy mahafantatra fa izy nandeha nakany aloha
fa tena ny indraindraindra be ny hoe izy nandehanakany aloha nandehanakany aloha tsy rehitraiky tsy ridona asa izy rehefa tonga eto za tsy mba fantatra fa gaga fotsiny any hita tamin'ny site web ny présidence de la république milaza hoe nitarika conseil des ministres izy tamin'ny larbi de za moa nanontany mpanao politique anankiray hoe raha nifantarako ny lalam-panorenana hoa de ny conseil des ministres tariny filon'ny république fa ny conseil de gouvernement tariny premier ministre fa le président move fa eto sa tsy mbola eto de hoy izy mba tsy anahy mbola tsy eto koa de fomba ahoana zany ho nitariny le conseil des ministres sa nataony par visioconférence koa le izy fa raha tsy zany zanao de mandika lalam-panorenana fantikana lalam-panorenana koa zany za zany zao manontany tena androany io efa tonga ve ny filon'ny république sa mbola sy tonga aloha tsy mahafantatra nivoaka malagasy ve mahafantatra hoe efa eto sa tsy eto satria raha eto zany izy de izy zany tonga tsy rekatsaika koa fa vozina mafy anaty tambatsotra serasera ano hoe nifanaraka tam'le Alzabera zany anao lay tanamasoandro eny Mieritsetosika de ny fanontaniana mipetraka amin'ny voalohany de izao fony nanao propagande nga filon'ny république de niteny hoe anao tanamasoandro rehefa vonina ny vola sy ny anao azy de isaky nalainy ambotry manjaka tanimbarana ambotry manjaka isaky nataony saky tsy nanaiky ny olona teny de izy nafindraneny tao sio ka iza zany le saky anao teny ambotry manjaka eny Mieritsetosika io iza zany le saky anao ambotry manjaka aloha zay zany fanontaniana voalohany iza zany le hoe efa vonina ny vola sy ny olona anao anazy le teny ambotry manjaka iza fa matoa izy zany naka ny Alzabera ndray de tsisy nge zany le izy de raha manao fandalinana tsotra de izy hoe so ihany fa tsy nomeny olona teny ambotry manjaka ny taniny fa raha nomeny io nototofany zalahy le tanimbary de lasa ny mpanambola karana io miala tsy miteny karana satria moa zay zany mpaka tamin'Elisabeth Madagasikara zany zay sady mihitsy nefa nitofana ny tanimbary zay ny anisany nampimenena ny olona de lasa tany zany iko matoa nge zany zao voatery niaraka amin'ny Alzabera ndray anao an'le tanamasoandro de tsy nisy nge zany le olona saky anamboatra anazy tany amin'ny 2019 zany tsisy fa saky totofana fotsiny le tany de voatototra ny tany de ao zay manambola ny video de samy manao zay nataony tao de manontany tena ny tena géographe de manontany tena hoe tanàna ohatrinona moa zany le atao eny Mieritsetosika fa raha tsy diso ohatra nafindra teny koa ny ralina anaovana an'ly zany de nisorona le camp militaire ralina io de zao ny fanontaniako voalohany any fanjakana ve le tanamasoandro sana privé satria ny tany ralina tany mpanjakana tany miaramily io de nisorona tao zany iny any fanjakana sana privé raha tany privé io rahana privé io inona zany fanarahana inona ny fanarahany fanjakana am'le privé matoa omeny privé ny tany mpanjakana zay tany miaramila inona zany fanarahany eo raha ny fanjakana io ahoana ho izy ny bailleur de fonds mizary ohatran'io satria tsika tsy afaka manao zavatra ny fanjakana raha tsy misy fanarahana ny bailleur de fonds ny zavatra ataon'ny fanjakana rehetrarehetra na EPP anankiray tokony hita anaty loi de finance raha vao fandanim-bola zany ataon'ny fanjakana na ariary asa tokony misoratra anaty loi de finance iny ka raha ny fanjakana io ahoana ozy ny loi de finance misy an'izany ve misoratra any raha ohatra ka ny fanjakana io ny fanarahana ataon'ny fanjakana amina société privé hafa na firenena hafa de tsy maintsy mandalo aka ataovan'ny assemblée nationale mandalo any ve zany le fanarahana tamin'ny Alzabera sa tsy mandalo any sa mangingina any fotsiny zany nge fanontaniana mipetraka daholo le namana Joël le mipetraka daholo zany de le zavatra atao de manontany tena koa anao tanàna ngeza be any ve zany sikany fa le lalana makany aloha zany manahoana etsy ampita tafika etsy efa mitsatso tanteraka am'izao fotoana zao tena manahirana ny embouteillage ka raha any ny anao tanàna de le olona mipetraka any zany aza ny asa sa anangana zao ny France be deaibe any de raha atao any ny ministère ohatra satria hoe misy partie amin'ny ministère io afindrany de le mpiasan'ny ministère zany aza nipetraka izy ko mipetraka ty amin'ny ville ty de lalana makany manahoana kay izany rehetrarehetra zany nge malasa saina daholo ohatran'ny hoe sarety melony omby zany fazako an'zany eny are efa ifarasady ny fotoanantsika Andriamanizafi Niasy meko minitra vitsivitsy ianao hitondrana hafatra ho an'ny mpijery atsika am'izao fotoana zao za zany any ny afatra voalohany de lazaiko foana tsy mandeha zany any raharaha-pirenena rehefa ny politika aloha tsy milamina rehefa raharaha politika misavoritaka ambony ambany eo de mikorotana miaraka amin'iny daholy any toekarena sy ny sosialy raha izay
tokony tsy maintsy apetraka tsara zany alohan'ny stabilité politique ary ny stabilité politique dia rapport de force eo amin'ny mpitondra sy ny mpanohitra fa tsy hoe rapport de pouvoir eo amin'ny assemblée sy ny hoe législative sy exécutif io tsy tiany le izy fa ny stabilité politique dia ny rapport de force eo amin'ny mpitondra sy ny mpanohitra ka rehefa tsy voady izay fandanjakery eo amin'ny mpitondra sy ny mpanohitra zay de aza manana tena stabilité politique eo alohany fa ny eritrerititsika eto manko de stabilité des pouvoirs no hoe mifandanja ny fahafananana ny filohan'ny république sy ny assemblée nationale sy ny sénat sy ny sisa sy ny sisa fa ny politika tompo koa dia ny fandanjakery misy eo amin'ny mpitondra sy ny mpanohitra tsy mifandanja io rehefa tsy avelanao miteny ny mpanohitra tahaka ny manjo ny mpanohitra zao io mitongilana zany io ka andraminy mizana rehefa mitongilana de manao fa rehefa mitongilana ny mizana de zao tadidiotsika mpanao politika raha ohatra ka everiny mpitondra fa ny herenana ny mpanohitra de 10 grama de izy manana 100 kilao fa my fotoana tsy ampoziny misy mitondra 10 kilao am'le 10 grama iny tsy miainga moramora le mizana am'izay fa tonga de mipitika any ataoko sary ohatr'izay le izy faharoa raha mbola ny mpandraraha tera-ty de teneny foana koa ty amarana ko azy raha mbola ny mpandraraha tera-taninao no tsy manana ny fahafahamanao amin'ny resaka toe-karena de aza mana tena koa ianao androso za tena mametraka foana tsy ny frantsay na ny karana na ny sinoa no ampandrosan'ny Madagasikara eo amin'ny lafiny ara-toe-karena fa ny mpandraraha malagasy tena anaovako antsoavy zay ny mpandraraha malagasy zay vitsy de vitsy nefa mitafavoaka fa ny mpandraraha malagasy eto de rehefa tsy miaraka amin'ny mpitondra fanjakana de any tsy tafavoaka velona eo aza mieritreritra mihitsy tsika fa nampandrosan'ny États-Unis de mpandraraha hafa ny Amerikanina nampandrosan'io alao tahaka fotsiny de eritrereto hoe io Renault io de orinasa penakaviana frantsay efa manjato taonany fa arovan'ny frantsay io ary reriany io tahaka an'izany Toyota Mitsubishi etc io any japonais arovany io fa ny tsika any nakaiza zany sauvagnerie tropicale manontany tena mihitsy nakaiza ny établissement raha manandray be zay anisan'ny reren'ny fandrarana malagasy zany tsy haiko na mbola misy na tsisy tsony nakaiza ny Tico izay efa hoe fleuron taty amin'ny Océan Indien mihitsy raha resaka produit alimentaire nakaiza potika daholo nompotena ny usine mpanao menaka any Tico Topoal sy ny mana fa izakay ny manao anazy any Tamatavy any Karana ary eo anatin'le toerana misy ny aéroport misy miporo mihitsy fa tsika aza mana tena hoa tsy ny vahiny ny ampandrosan'ny Madagasikara raha toe-karena ary raha mbola marefy ny toe-karena anao de aza mieritreritra sosialy koa ianao fa éléphant blanc zay ny lazako anazy hoe na fianonareo université manara-penitra eran'ny tapitanety io na fianonareo EPP manara-penitra isaky ny fokotany tompoko de fianonareo hôpitaly manara-penitra isaky ny fokotany fa rehefa tsy mandeha toe-karena io de éléphant blanc reny zany hoe trano be fotsiny eo reny fa tsy misy dikany akory tsisy dikany akory de za resahako zay fa io miankina amin'ny politika foana de raha mbola azo atao omeo fahafahamanao amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy any mpandraraha malagasy fa io nge misy ny atao hoe sentiment d'appartenance rehefa anao gasy ny tompony de matsapy ianao hoe reren'ny firenena zany manao an'ity fa ny vahiny tompoko rehefa manahirana azy ianao de ahorony netany de lasa izy mandeko izay ny amaranako azy fa dia sotra betsaka miantso ny zaran'ny hevitra mbola hitsiko mipanotra zany zay ty ny tena marana anazy hoe manendrenareo daty fotoana sy toerana anaovana ny concertation nationale io fa raha ny mpitondra ny andrasanareo tsy anao an'io izy tsy anao an'io izy fa de ataovy le izy de rehefa vita de hoentina bailleur de fonds alazao avoaka malagasy ty le zavatra tapaka atao de hitatsika eo indray ny toyny hoe ahoana ny toyny iny sotra indrindra tompo ena re mamerina ny fisaorana anao ny vahinia tamin'ny fandarina de makasitraka atsika rehetra tany antokatrano ankoina nanaraka ny fandarina hatramin'ny farany de mametraka ny veloma finaritra indray tompo kilasy tompoko vavy